Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny faritra kosa mifanohana ao anatin'ny fampandrosoana ny faritra Analamanga ny faritra Analamanga sy ny faritra Champagne Ardenne any Frantsa Hiara-hiasa akaiky ny faritra roa mofoka ny hahazoan'ny mponina ao amin'ny faritra roa tonta tombontsoa no tanjona ao anatin'izany fiara-miasa ho amin'ny fampandrosoana izany. Hiara-hiasa akaiky amin'ny faritra Champagne Ardenne any Frantsa ny faritra Analamanga nandritra ny foire de Chalon izay natanterahana amin'ny volana septambra lasa teo nanantanterahana amin'ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Andriamatoa Jean-Paul Bachy izay filohan'ny région Champagne Ardenne sy ny lehibe an'ny faritra Analamanga Andriamatoa Andrembololona Mananjara. Ahasana ny lafiny sosialy sy ny lafiny ara-toe-karena amin'ny fiara-miasa ka ny hahazoan'ny faritra roa tonta tombontsoa miaraka ny tanjon'ny fiara-miasa. Ny fiara-miasa moa zany araka ny voalazako teo dia misy an'ireo lahara-pahamena vitsivitsy dia ny ataontsika hoe ny tontolo ambanivohitra amin'ny ankapobeny aloha no lahara-pahamena voalohany. Ny faharoa dia mikasika ny fizahan-tany, ny fahatelo dia mikasika ny taozavatra sy ny asa tanana zany, ary ny fahaefatra dia mikasika ny fototra-avitrasa amin'ny ankapobeny, zany hoe maromarina koa ireo fototra-avitrasana amin'ny lafiny sosialy sy ny lafiny toe-karena. Dia eo ihany koa zany mazava ho azy ilay ataontsika hoe fifanakalozana traikefa. Ireo zany no lahara-pahamena izay niarahany roa tonta nanapaka, satria rehefa ao anatina fiaraha-miasa ohatran'izany moa anatin'ireo ataontsika hoe vondrom-paritra tsirapahefana na hoe collectivité territoriale dia tsy maintsy ny ataontsika hoe ny roa tonta no miara-manapaka. Momba ny famatsim-bola ny tetikasa ho tanterahana araka ny fanazavana dia erahana amin'ny fikarohana ka ny teknisianina avy amin'ny faritra roa tonta ny miara-miasa ao anatin'izany. Ny fiaraha-miasa dia miompana indrindrindrindra ao amin'ilay fanajana ny atao hoe tombontsoa samy mahazo, na amin'ny teny baiko moa zany dia hoe gagnant-gagnant. Ka ao anatin'izay hoe samy mahazo tombontsoa zay dia mazava ho azy zany fa ny roa tonta no miara-mijery ny tetikasa zay ho atao sy ny fiaraha-miasa zay ho atao, ary ny roa tonta ihany koa no miara-mijery an'ireo ataontsika hoe ny mpiara-mombonantoka na ny hoe mpiara-miasa na ny hoe mpamatsy vola ihany koa anatanterahana an'izay projet izay. Isy ny teknisianina na avy amin'ny faritra Analamanga zany na avy amin'ny faritra Champagne Ardenne, isy fifanakalozana ireo teknisianina dia araka ny programa izay efa voafaritra dia mety amin'ny volana desambra zao no avy eto amintsika ireo teknisianina avy amin'ny Champagne Ardenne hiara-hidinika amin'ny teknisianina avy ato amin'ny faritra Analamanga. Raha ny fanazavana dia napetraka ny komity iraisana misahana amin'ny fiara-miasana ny comité mixte de coopération izay ahitana teknisianina 12 avy amin'ny faritra roa tonta tarihan'ny lehibe ny faritra Analamanga Andrembololona Mananjara sy Andriamatoa Jean-Paul Bachy. Efa miperinasa amin'izao fotoana izao ity komity izay isahana amin'ny fiara-miasa amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Champagne Ardenne ity. Ankoatra io, anisan'ny mpiara-miombonantoka ao anatin'ny fiara-miasa ihany koa ny sehatra tsy miankina, anisan'izany ny mpandrarara toe-karena, fiarahamonim-pirenena. Aritra 3 taona azo avaozana ary manaja ny fitohizan'ny raharaham-panjakana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Champagne Ardenne.